indrindra anareo ray aman-dreny toteny eto amin'ity renivohitra tanindrazantsika ity, ary tsy ady nohona amin'izany tsy kely fa lehibe indrindra koa dia anareo andriambavilanitra izay efa nampiseho koa ny fanohananareo amin'izany firotsahana izay toteny eto amin'ity renivohitra antsika ity. Raha nanambara teto aho tamin'ny teo aloha keliny izao, ka raha nandray ny antsonareo, ny fangatahanareo izay voaraiko soamatsara, ary dia nanohina ny foko tokoa hoy aho tamin'izany, ary namaly ny fangatahanareo aho sy ny hetaheta-ponareo. Dia tamin'ny alalany fanapahan-kevitra fa hirotsaka ho anisan'ny hovidiana, hirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ny komina Andrenivohitra ny Fianarantsoa ity. Nanomana ny tonta-taratasy ary tamin'izany, ka teo am-panomanana ny tonta-taratasy moa maro dia maro izy ireny, dia ny sedra indrisy ny sakatsakana sy ny antso-zay mahakasika indrindraindrindra ny taratasy manamarina ny maharadalàna ny fandoavako hetra. Raha nanatona ny birao ny hetra teto atoerana aho dia nolazaina fa tsy manana fahefana hanome ahy an'izany taratasy izay manambara ny maharadalàna ny fandoavako hetra ny teto Fianarantsoa, dia nalefa Tanantananarivo ny taratasy ary nandefa hiraka aho izany, satria ny fotoana fohy dia fohy, satria efa 4 ora sisa nandefa hiraka ihany aho, nanao ale mandroso sy miverina teo, ary dia rehefa tonga Tanantananarivo dia nalefa ny vezivezy ao ny milaza mandehana amin'ny centre fiscal ny 1er arrondissement tao Analakely, mandehana amin'ny 2e arrondissement any Tsimbazaza, mandehana any amin'ny direction générale ny impôt, izay tiako manamarika fa zaho dia mpiasa-panjakana, mpitsara, mpisotro ronono, ary mandray aho bon de caisse, ny retraite, ny pension de retraiteko isam-bolana, ary izay ao anatin'ny bon de caisse zany dia efa sotonina any fotony ny hetra izay tokony alohako, satria zaho olona tsy manana orinasa, tsy manana aho na hoe fikambanana na fiombonana mpandraharaha ka hoe misy hetra hafa ho takinamiko, fa dia efa iny karama iny, kanefa natao izay zavatra izay dia fantatro avy hatrany moa fa sakatsakana sy vingapingana. Namonjy ny directeur général ny impôt ny hiraka izay nandeha avy ety fa tsy niraisina, satria avinavina natao azy, dia mazava ho azy amiko moa izany fa hoe fa nahazo baiko izy, fa raha ny fangatahany io ramatoa io hatrany fotony hatraty Fianarantsoa ka tonga any Antananarivo dia sakano ny lalana. Ho tapitra ihany ny fotoana fa metrahana ny candidature, dia nametraka ny candidature ihany any mandatairako omaly sy ny délégation, dia tafiditra ary hitantsika tamin'ireny tambazotra ireny miandry mandrakandroany hatramin'izao, dia efa misy karazana fampahafantarana fa hoe aza mandany andro raha tsy azoazanao zao 211 bis zao, satria ny faran'izay tsotra indrindra no tokony ho taratasy mahakasika ny régularité fiscale, ny tsotra indrindra dia ny antsika nenay zay fonctionnaire na ireo mpisotro ronono ireo, ny misy olana dia ny mpandraharaha lehibe ngambany izay manana fahatarana ny fandoavana hetra fa tsy nenahakory, ka dia manoloana an'izany sakatsakana, manoloana any fandrirarirana, manoloana ny fanakatonana ny varavarana amin'ny
fomba ankolaka ilazana fa hoe tsy mendrika tsy ekena ny filatsana atao daholo ny fomba rehetra dia everiko fa amin'ny maha olona olom-pirenenahy ary ny mikatsaka ny tombontsoa-pitoniana sy filaminana ho n'ity tanindrazantsika malalatsika ity, ho n'ity fianaratsoa ity, dia everiko fa ny fahendrena dia ny misitona ny firotsahana ho fidiana ho ben'ny tanàna ny fianaratsoa araka ny lalàna voatondro izay mifehy an'izany fifidianana izany ambony ny tombotsoan'ity tanindrazantsika ity ary napetrako ambony izany olom-pirenena ny tenako ary magnaja tanteraka ny fenitra republikanina, magnaja tanteraka ny firenena tandalàna kanefa manoloana any antso-jay rehetra dia fahendrena amin'izao fotoan'izao alohan'ny misitona ny kandidatura. Ny fandeferana tompoko tsy midika fa resy ary tombotsoa ny filaminana, ny fitoniana sy ny apaisement no tadiavintsika ka dia tsy hanome tsy mianga ambanareo amin'izany fisotonako ny kandidatura izany. Magnafatra nareo vahoaka ny fianaratsoa adidy masina izany atao hoe misafidy sy manao fifidianana izany. Masina ihany koa ny fanapahan-kevitrao ka zay fanapahan-kevitra raisinao dia hajaina, mendrika ho hajaina fa tadidio fa ny tenako izay miteny eto dia manaja mandrakariva anao, manaja ny safidinao ary indrindra mametraka avo dia avo ny tombotsoa, pitoniana, filaminana sy ny hoavy ho an'ity tanindrazantsika malalatsika ity. Vonona itsika ifampitantana ho an'ny fampandrosoana any fianaratsoa. Masina loatra ny firenetsika sy ty renivohitritsika.